Zay ny mahakasika ny fandroany kosa no nametraka ny taratasy manendry azy ho ambassador vaovaon'ny Fédération'ny Rosia miasa eto Madagasikara tamin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina Andriamatoa Stanislas Ankeldov. Anisan'ny noresahan'ity farany tamin'ny mpanao gazety moa ny fiara-miasa misy eo amin'ny firenena rotonta. Vonina ny anoana ny Madagasikara amin'ny fanantanterahana ny fifidianana i Rosia araka ny nambaran'Andriamatoa Stanislas Ankeldov, ambassador vaovao miasa sy monina eto amintsika. Nambarany fa anisan'ny noresahana tao anatin'ny fihaonany tamin'ny filohan'ny tetezamita niteboka momba ny fanavozana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta sy ny fanohanana ny fifidianana hiaraka ny tratra nataony tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny ilapam-panjakana Iavoloha. On a discuté avec le président les formes que la Fédération de Russie peut présenter à Madagascar, les moyens pour soutenir les élections. Et il m'a promis de discuter ça au sein du Conseil des ministres pour demander officiellement à la Fédération de Russie pour telle et telle sorte d'assistance. Alors j'attends. Eo amin'ny lafin'ny fanampiana amin'ny lafin'ny maha-olona dia nilaza Andriamatoa Stanislas Ankeldov fa miandry ny sosokevitra avy amin'ny malagasy i Rosia. Anisan'ny nambarany fa noresahana tao anatin'ny dinika tamin'ny filohan'ny tetezamita ihany koa ny momba ny hanomezan-danja ny fanampiana ny maha-olona izay. Saingy nomarian'ny ambassador fa anisan'ny sehatra afaka ivelaran'ny fiara-miasan'ny rotonta lafin'ny ara-toe-karena, ny fitaterana ary ny foto-drafitr'asa. J'ai reçu les avis de Son Excellence Président de la transition que le parti malgache est tout à fait prédisposé et ouvert pour les différentes coopérations avec la Fédération de Russie. Spécialement, il a marqué la coopération dans le domaine humanitaire tel que la formation des cadres. Ça, je crois, ça restera peut-être la direction pour le moment principale de notre coopération. Il y a d'autres domaines, évidemment, qu'on est prêt à venir à coopérer ici, tels que l'économie, le transport, l'infrastructure, etc., etc. Alors, bref, nous attendons les propositions du pays, de la partie malgache pour travailler sérieusement sur ça et pour faire venir les investissements russes ici dans notre pays. Nametraka ny taratasy manendry azy ho ambassador vaovao ny Rosia tamin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina moa androany ity ambassador vaovao ny Rosia ity.